Ampifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no ionana amintsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana l'invité du Zoma miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika indray anaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'izao alina izao. Arabaina ihany koa sika izay manaraka ny fandarana manirana ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo haino aman-jery isan-karazany izay miara-miasa amin'ny TV Plus Madagasikara na koa ireo onjam-peo na ny any amin'ny faritra rehetra izay mandray antsika manomboka hatrany Fort Dauphin ka hatrany amin'ny faritra avaratra faritry Sambava sy Antalahy iny isan'ny mandray antsika amin'ity fandaharana ity, ny any Tsiromandidy ny hatrany Antsohy Ambanja Ambilobe sy ny rehetra izay tsy ho voatanisa. Torak'izay ihany koa tsika izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM eto Antananarivo. Arabaina ihany koa sika izay manaraka ny fandaharana manerana n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny internet na aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana amin'ny alalan'ny Canal Plus na ny fantatritsika hoe Canal Satellite. Amin'ity androany ity tonga dia fantatritsika hoe raha vao miantso an'izany hoe voary gasy alliance voary gasy eto amin'ny fandarana l'invité du Zoma dia resaka andramena na resaka bois de rose indray izany no resahantsika amin'ity androany ity ka nanasantsika ny mpandrindra national ny alliance voary gasy Andriamatoa Andry Andriamanga miarabanao tompoko dia misaotra anao nanaiky na sain'ny fandarana l'invité du Zoma. Dia miarabanao Madame Montina dia misaotra indrindra amin'ny fanasana amin'ny invité du Zoma izay sehatra anankiray ngeza be mihitsy ahafahan'ny firaisamonim-pirenena koa maneho hevitra miady hevitra fanakalo hevitra. Mahagaga mihitsy hoe ianao nisaorana aloha nanaiky na sain'ny fandaharana hoe inona tokoa moa tsy nahatonga ny tao an-tsaiko hoe anasanareo nandritra n'izay fotoana rehetra izay fa tany amin'ny 12 efa niakatra teto amin'ny fandaharana l'invité du Zoma ihany ny alliance voary gasy fa satria ngamba mety hoe hitako foana amin'ny gazety nareo dia hitako amin'ny télé sy ny radio dia mety izay no nahatonga tsy nieritreritra satria efa hita isan'andro izay mantsy asiko fanamariana rehefa avy eo mangataka 2 minitra kely vetivety amin'ny vahiny mialohan'ny hidirantsika amin'ny votoatan'ny fandarana misy fanamariana kely voalohany aloha ndresaka teto tsy inona tamin'ny herinandro hoe za dia maka amin'ny Brésil amin'ity mondial ity tena narary fo mihitsy tamin'ny talatalina tsy nahajery hatramin'ny farany fa tena mafy mihitsy izany fa atahoana moa fa ny tena tsy hoe mahay baolina kitra fa mba mijery dia makafy dia za amin'ny Brésil izany no malaza dia naka amin'ny Brésil dia resy moa izy dia asana iza indray no alaina amin'ny alahady izao izany alain'ny vahintsika amin'ny final Argentine Allemagne io. Sarotra be ilay safidy. Anisan'ny naka Brésil ihany koa fa noho ny fomaraina ny tena fito sy ray nisy ny teny mihitsy hoe tokony ho interdit au moins de 12 ans ty baolina ity fa mamparary foa fa amin'ny final angamba ny mety haka ny Allemagne indray amin'ity indray mitoraka ity. Izy ny favori hoy ny petit baolina kitra dia hitantsika eo izany izay amin'ny alahady ary eo ihany koa fanamariana anankiray etiko kely ngamany androany ny fandarantsika farany mialohan'ny ny fotoam-pialan-tsasatra ny antony satria tsy eto toerana mandritra ny tapabolana eo aorianan'izay nefitsika miditra volana aogositra izay fotoam-pialan-tsasatra ny fandarana l'invité du Zoma isa-taona dia izany hoe any amin'ny volana septambra izany no miverina ny fandarantsika amin'ny septambra moa iny le antson'ny iny hoe c'est la rentrée politique fidirana amin'ny lafiny rehetrarehetra izany hoe miverina ny fandarantsika ary ratsy ny resaka politika mihitsy tsika nandritra ny 3 volana tato anatin'ny fandarana l'invité du Zoma dia hiverina amin'ny resaka politika amin'izay fa izany tsy midika hoe rehefa manao politika tsika resaka politika dia tsy hijery loha hevitra hafa tahaka ny natao tato anatin'ny 3 volana na tsy misy moa ny fandarana l'invité du Zoma manomboka amin'ny alatsinainy izao no anarahantsika ny fandaharana copie-collé eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia izany hoe mahafaka manaraka an'izay fandaharana izay tsika manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny Zoma mihitsy tsy misy fandaharana l'invité du Zoma manakatsakana izany ny fandaharana copie-collé mena zavatra mahafinaritra aloha tsika fialamboly ao anatin'izany fotoana izany dia izay le teneniko hoe miverintsika amin'ny rentrée na ny fidirana amin'ny volana septambra zay izany fanamariana ho antsika rehetra androany ny fandarantsika farany alony dia any amin'ny volana septambra tsika no miverina indray atao anatin'ny fandarana hiverina aty amin'ny adihevitra amin'ity androany ity amin'izay tsika loha hevitra ny safidiana manokana mihitsy amin'ilay hoe tsy resaka politika efa nandalo teto na corruption ady mikolokolo ny fandraharahana ny resaka toe-karena hatramin'ny baolina kitra raha ho any resahana teto amin'ny fandarana l'invité du Zoma amin'ity androany ity ny resaka andramena
satria ny fanondranana tsokosoko andramena angamba ny zavatra tena ny ainantsika ohatrany hoe nalaza be nanomboka tamin'ny 2020 ary izay indrindra teo no fotoana nanorenanareo ny alliance voargasy tamin'ny volana novembre 2020 izay hoe resaka andramena izay fotsiny ve zany ny tena mission na andraikitra raisinareo tamin'ny nanangananareo an'ity fikambanana ity sa inona no tena sata amin'ny fe ny alliance voargasy aloha ia tany amboalohany dia tena resaka andramena ny antony tsangananay satria tsara patsivitsika ihany a fa tamin'izany fotoana izany a io taona io zany a ny tena be indrindra ny fanondranan'andramena teto Madagasikara ny chiffre moa zany a miteny fa 100 ka hatramin'ny 200 andramena no nitapahana tamin'ny alan'ny Mananara isan'andro io a tamin'ny alan'ny Mananara sy alan'ny Masoala zany hoe valanjavaboary arovana daholo zany nisy ihany teo aloha tsy lavina zany taloha amin'ny 7 nisy teo aloha zany a fa ataontsika hoe 1000 mètres cubes isa-taona zay aloha mifantatra fa tamin'ny taona 7 iny tena potika tanteraka mihitsy ny ala satria raha angonina zany raha jerena ny ala tratran'io andramena io dia nisy 14000 hectares no simba dia tamin'izay zany a nisy le ONG association fondation malagasy tsisy vahiny zany a ao anatin'ireo fikambanana ireo nanangana le alliance voargasy zany hoe ny mpikambana ao aminay zany a dia association daholo fa tsisy olotsotra zany dia nanangana le alliance voargasy ny zavatra nataonay voalohany a dia nitory tany amin'ny conseil d'état satria nanamora ny fanondranan'andramena tamin'izany a ny fivoahana arrêté anankiroa izay mifanohatra amin'ny lalàna misy arrêté iray tamin'ny janvier 2009 ny arrêté iray tamin'ny septembre 2009 ny ray zany nivoaka tamin'ny fotoana ny fitondrana Ravalomanana satria janvier 2009 ny ray tamin'ny fitondrana HT dia tao anatin'ireo moa ministra telo daholo no nanao sinian'izany ny commerce ny finance sy ny budget ary ny environnement dia nitsangana izay a nangatako hoe annulé-vy taty aoriana moa zany a efa roa taona taty aoriana 2011 ny valiny ny fangatanay hoe tsy na plus raison d'être izy ny fitsarana tsy misy laivana tsy manakely ngamba ny ro fitorianareo io satria efa namoaka lalàna zahay décret manakana ny fanapahana fitaterana ary fanondranana andramena aloha zany no tena tsangananay fa taty aoriana amin'izay ny antony sin'io andramena io dia nalemy le fanjakana tsy nandraindraikitra ny firaisamonim-pirenena ny secteur privé nanjakazaka be tao amin'ny sehitry ny ala zany dia gouvernance ny tena fototra na tonga n'io zavatra io mauvaise gouvernance le fifampitondrana zany tsy mety dia zay no natonga anay hoe ny tena antom-pisinay dia ametraka ny fifampitondrana tsara eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana io fa association ohatra ny association rehetra zay ary association koa mba mpikambana aminay satria angamba ny amin'ny fijeriko izay mety ho diso ny olona zany zao rehefa miresaka hoe ady amin'ny fanondranana tsokosokony andramena dia ohatra ny alliance voargasy sisa ny dodian'ny olona satria araka ny teneninao teo hoe malemy le fitondram-panjakana ny fanontaniako aminareo nefa ny aloha dia izao vola viaiza no entin'ny voargasy miasa satria ohatra ny lasa ny etsiketsika be nareo taty aoriana ary misy mpamatsy vola hita ohatra miodikodina ao aoriananareo sy ao ambadikareo dia mampametra-panontaniana hoe ny fahitanareo loharanom-bola ve loharanona famatsiam-bola ny hoe andaontsika anangana n'ity voargasy ity fa misy financement miainga ihany sa rehefa nietsika nareo vao tonga ny financement zay indrindra ary zay mampiavaka ny alliance voargasy reo association reo ny vondrona noho le fiakaran'ny fanondrana tsara-dalan'ny andramena tsisy projet tamin'izany tsisy vola fa cotisation ny association nentinay nitory zay zany nanakarama avocat nanometraka ny karakarany dossier rehetrarehetra noho nahitan'izay ny bailleur ary ny bailleur tamin'izany tsarotiny tamin'ny resaka gouvernance iza ny bailleur niaraka taminareo tamin'izany ny ambassade Norvège niaraka taminay ankehitriny zany misy zao ny coopération allemande dia misy ny VVF dia mitady koa zany zay zao fa tena tetikasa fampandrosoana ny fotony mihitsy fa ny Union européenne ny mamatsy volanay fa tiako marina hoe tsy projet na tonga anay hitsangana fa noho ny avy eo
vao nahita ny olona asa raha tsaroanareo fa na ny banque mondiale ary a tamin'ny fanomeza an'le fonds additionnel ho an'ny programme environnemental dia anisan'ny conditionnalité ny gouvernance hoe afaka tapahana io fa matsimbola io raha ao anatin'ny ray volana raha ohatra ka tsy mipetraka ny gouvernance tamin'izany dia anisan'ny nanitona andrareo zany a ao koa ngamban'le fahasahina satria tamin'izany andro zany tsy moramora le ady tamin'ny andramena satria misy fanapoahana basy misy tany antalahy misy fidirana anaty parka manarivony mihitsy ny olona niditra tany ay izay mbola ho resantsika rehefa avy eo hoe nareo tokoa ve manao terrain fa zao aloha ohatrany hoe io 5 io ny tena mijanona any amin'ny sain'ny olona hoe nampirongatra ny fanondrana ntsokisoko ny andramena teto amintsika efa nresahanao teo le resaka arrêté fa tiako hita ihany hoe iza ny tena nanao andramena talohan'ny 5 iza ny tena nanao azy io nanomboka tamin'ny tetezamita ary iza manao azy zao satria fantatritsika fa mbola mitoy ny fanondrana n'andramena hatramin'izao mazana moa le mpanao an'le andramena dia misy ifandraisany amin'ny resaka vanila ny antony tenenako an'izany dia tamin'ny taona 2000 tany a sy 4 dia mena autorisation exceptionnelle reo mpanao vanily reo hoe afaka manondrana andramena brut satria nidina be ny courant vanila dia ny cyclone koa tamin'izany androany hoe potika ny resaka vanila dia namena autorisation exceptionnelle ihany koa hoe maka andramena zay nalaviny ny cyclone nefa ny andramena anisan'ny tena azo faran'izay mafy dia zay ny tenenako misy opérateur économique lasa mivadika amin'ny andramena zany ara-dalàna ihany zany zareo reo tany ambolohany le autorisation mena anazy mihitsy no efa tsy ara-dalàna satria mifanohatra ary zay anisan'ny olany amin'ny lalàna teo amintsika arrêté no mena mahatonga an'izany hoe autorisation exceptionnelle zany nefa loi no mandraran'le le fanondranana zany hoe ary zay ny anisan'ny natonga anay hoe foany le tamin'ny 2009 io fa na ao anatin'le 2009 ary miteny hoe opérateur économique opérateur ozy izy nefa ny lalàna raha vao miteny hoe tsara dalàna dia délinquant ozy izy ny lalàna amin'ny forêt dia taty aoriana moa zany ireo opérateur io mbola nazo an'le autorisation exceptionnelle dia lasa afaka nanondrana 25 conteneur dia par opérateur io dia mandoa vola 72 millions d'ariary iny le tamin'ny tetezamity iny dia noho ny avy eo amin'izay voaka le décret 2010-141 tsisy nazo nanao intsony dia eo amin'izay ary manomboka le illicite be voaka amin'izay le ny anarana ianona natao anatiny ianona natao anatiny ny anarana nananay aloha dia mino izay fifanana amin'ny fanjakana ihany fa tsara ihany koa mpandrara mpanao politika mpandrara ary zay ny olana amin'ity andramena afangaro ny resaka politika sy ny resaka valorisation ny ressources naturelles le mpandrara mety ampiasainy amin'ny resaka politika le izy ary misy association mitsangana mihitsy ary tany amin'iny faritra varatra iny hoe manohana andrayanina zay manohana andrayanina tamin'ny fahalaniny dia zay fifangarony zay koa anisana tonga le andramena tena potika ary tsy andramena ihany io fa ny sokatra ny arem-pirenena maromaro mihitsy no tafiditra tao anatin'izany ny volamena satria raha jerenao dia rehefa manakaiky ny fifidianana sy ny fetim-pirenena eo ny tena betsaka ny fanondranana tamin'ny décembre 2013 ka hatramin'ny janvier 2013 iny ny tena betsaka ny fanapahana sy fitaterana firy manana taremarika ave nareo dia ny mety hoe valeur an'izay zavatra ay mety any amin'ny otrinina any ny fantatray dia ireo tratra tany ivelan'ireo zany hoe eo amin'ny 4000 mètres cube na 40 000 rondin asa raha tadidinareo le voaka tamin'ny vaovao le tany nisy tany Singapour tany Kenya tany Sri Lanka reo nanomboka décembre no nangonina 2013 février no ny expédievana dia tratra amin'izay le izy no ny avy eo ny mètre cube ny estimation natao nisy étude koa zany ny financé ny banque mondiale étude nangatantsika dia ny financé ny banque mondiale dia hoe 2500 à 3500 euros mètre cube
tonga eny ambony sambo dia raha izay zany raha ataony kajikajy tsotsotra 4000 mètres cube fois 2500 € mezaka manao kajy eto fa mila machine calculer tsika tena avoavo na ny budget atsika mandritry ny taona angarangamba ny voasarona zany daholy firy izy teo azafady 4000 mètres cube dia raisitsika le vidiny farany ambany ohatra 2500 € mètre cube vola be 10 millions d'euros zany vola be mihitsy le any ivela fotsiny zay le tratra tany Sri Lanka siny ihany raha ny calcul économique natao le tamin'y l'étude en commandité akoatra an'izay mbola tratra tetatoerana sy zay votsitra raisoary ohatra hoe satria nando 72 millions d'ariary par conteneur les 13 opérateurs tamin'ny 2009 ny mana 25 conteneurs ny opérateur ray 25 fois 13 fois 72 millions d'ariary zay zany no vola tokony hitra tamin'ny fanjakana fa ny amboniny zay le opérateur zany hoe anisan'ny very matoy izy mandoko ny mahazo be dehibe izy ao anatin'izay miezaka ihany eto manao an'le kajy million 160 milliards anoany zany le volany resantsika 10 millions d'euros teo fotsiny ho an'le tratra tany ivelany fa ny tsy tratra zany io tsy mbola fantatra koa ny lasa dia efa namany lasa izay satria misy chiffre kely tiako menanao ty hoe ny gouvernement tasinoa zany officiel namokatra reo tamin'ny rapportny zareo fa any amin'ny 25 000 mètres cube 25 000 mètres cube nanomboka tamin'ny 2005 kosa aloha ka hatramin'ny 2013 no nafarana officialy avy aty Madagasikara tonga officialy avy aty Madagasikara inona ny dikan'le officialy azavao kely mivoaka amin'ny fomba ara-dalàna eto Madagasikara ve dia niditra tamin'ny fomba ara-dalàna tany amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny vola avy amin'le izy tsia le officialy zany dia ohatrany hoe misy alefa ny Chine moa misy le Chine tena Chine be dia misy le Hong Kong territoiren'ny Chine alefa ndraroany Hong Kong ny zavatra satria ao mbola marefo ny lalàna CITES tsy dia misy lalàna fampiarana zany dioviny ao koa le izy dia alefany any amin'ny Chine le tena continent zany dia io ohatrany hoe azo madio fa fantatra fotsiny hoe avy aty Madagasikara zay le officialy tiako resana fa tatoato koa lasa nisy officialy hafahafa zany satria le Makaria Mozambique Tanzanie le avaitsy Voemara dia lasa makany Hong Kong ao a Mozambique sy Tanzanie izy lasa bois africain zany dia lasa ohatrany hoe tsy atsika malagasy fa noho ny tratra le izy dia hita fa EF malagasy environnement forêt malagasy ny tampon teo rehefa nanao recoupement koa moa zay satria ny tena ny alliance vargasy misy eran'ny Madagasikara na fikambanany ary zany na ny informateur dia hita hoe ty tary amin'ny dépôt ry tary amin'ny manana olona firy nareo manerana amin'ny Madagasikara zay 29 organisation paritaka eraky ny 22 régions zany misy anay daholo fa akoatr'ireo dia ny olo-pirenena koa efa mahatsapa hoe tsy lasa tsony zao dradradradrainy eraky ny radio sy ny télé fa voarara ny andramena nefa ianao mahita olo-panjakana mandeha zay tsy tokony ananany akory tsy hoe fialonana akory mandeha V8 V6 olo-panjakana tsotra any amin'ny toerana misy anazy dia mba taitra koa ny olo-pirenena dia zay moa manana le ligne verte 512 miantso anay ny olona hoe ary misy embarquement reny zany anisan'ny fitaovana ary sorana manaroroatra mihitsy misorana amin'le fandraisana andraikitra ohatrohatra zay zany fa hatreto aloha tsy misy mbola hoe tayanany ihany fotsiny na satria manao recoupement zahay fa tsy hoe zay olona tay ihany tsisy manany ihany fa dia tena milaza ny marina mandefa film ny sasany mandefa sara ny sasany zay mazava-dehibe koa ny fandarantsika satria isorako ihany koa ireo onjam-peo isan-karazany any amin'ny faritra zay mandray an'ity fandarana l'invité du jour ty mba hen'ny olona satria misy toerana lavitra ny tsy mahazo an'izany hoe fa hita lavitra zany fa mba misy radio aloha marina fa tsy ohatran'ny RNM aloha zay hoe mahenika amin'ny
madagasikara feefa misy toerana ihany ianao miresaka an'le hoe manomboka mahatsapa le olona eo indrindra ny adihevitra tiako apetraka amin'ity resaka andrameny ity eto Antananarivo aloha tsika zany ny TV plus moa zany eto a de ohatrany hoe miresaka tsika fanondranana tsokosoko andramena tatsy fanapahana andramena tatsy aiza ho aiza ny fahatsapany ponina le tena tompon'le tanàna ponina eo amin'le tanàna mba fantany ve hoe are-pirenena afaka mampanankarena ny firenena ny tenany sy ny taranaka any aoriana zany resaka andrameny zany satria ny antony hatrany amin'ny teneninareo teo ary fantatritsika zany amin'ny tatitra rehetra hoe hatrany amin'ny valan-javaboary voaro na ny atsotsika hoe aire protégé hatrany ake kakapain'ny olona le andramena tsy mahatsapany valeur'an'le izy ve zany le ponina any sa le fahantrana ny mahatonga ny zareo manapaka lafindrona maliko an'izay voalohany nandary mponin'ireo mbola tamin'ny sivy-roarivo aloha tantara kely nandary olon'ireo satria hiditra tao amin'ny masoala dia manodidina masoala zany misy an'ireny famindrapi-tantanany ireny dia nisakanany olona fa tsy afaka nanao nininy izy satria basy no nisy nanapoaka basy mihitsy tamin'izany fotoanandro iza le manapoaka basy le mpandraraha le tsy mpandraraha moa zany fa le hiraky ny mpandraraha dia tsy afaka nanao ninina le vondron'olona le fotony fa ankehitriny zay ny alliance vargasy ao le mpikambanao aminy fa misy plateforme miara-miasa aminay koa ao Mananara zao misy plateforme ny firaisamonim-pirenena ary ireo dia efa saika hidina an-dalambe mihitsy hitondra pancarte efa tena efa tsy rary ny tsony zao fa ao ny ataontsika hoe nitsindro maro samihafa dia tonga taty aminay tatro hoe tsy rasa indray le izy fa no nitahotra misy menace ny rehetrarehetra zay zany tsy tokony andosony fanjakana fanatenana ny reny olo reny satria niaro tontolo iainana zao tena natsapa zareo fa nilaina le izy niaro zareo dia tokony ampiana zany averina satria tsika nandritra ny 20 taona na sensibiliser ny olona momba ny tontolo iainana momba ny arena voajanahary dia tokony ankehitriny zany tsy tokony ho very fotsiny reny zavatra reny fa ampiana le olona ka zao mantsy mahatonga namanontany an'izay aleo kosa aloha tsy hoe tsara vela tsy eto tsy mbola nanao terrain mihitsy mikasika an'io resaka andramena io nareo voarigasy ngamba ny tena hoe efa nidina tany ifotony mikasika azy io fa raha nitatitra voaray avy ety nisy fotoana zao le hoe nisakanana ny resaka andramena tany amin'iny faritra varatra tsinanana Sambava Antalasy ny sisa iny dia hoe niponina mihitsy no nidina an-dalambe hoe avelao zahay anao io zany mamperitreritra anao hoe le vahoaka mihitsy ve zany amin'izao satria mety efa nahita tsirony koa izy tsy fantatry moa zany hoe ohatrinona ny anjara azon'le olona le tena olon-tsotra mandeha mikapa manapaka n'le andramena dia entiny aty amin'izay mpandraraha maniraka azy fa zay ho any tatitra voaray aty Antananarivo hoe kle ponina ny fotony mihitsy amin'izao no tsy miaro ny azo tsony fa efa tafiditra ao anatin'le bizina n'le andramena mialatsiny amin'le fitenena tena mampalahelo mihitsy le izy satria tena vola be mihodina amin'io ny rondin anankiray 150 kilo na 200 kilo $5 un kilo makany posiny izy zay $5 zay any amin'le opérateur eo indrindra zany tsika eo any amin'le opérateur dia misy 200 tamin'ny 2009 ndray ty étude ty satria zay moa zany tena étude tena natao be tamin'izy io akoatran'le étude zay mifinancer ny banque farany teo mbola azontsika resahana fa tamin'ny 2009 nanao étude économique 200 ny vola mihodina ihany no azon'le mpikapa hazo kanefa le 200 ngeza be ho an'le mpikapa hazo kosa ary zany zavatra zany dia manosika ny olona zatra nandray 10 000 ariary isan'andro ianao lasa mandray 400 000 ariary amin'izao fotoana dia rariny raha ohatra ka ohatrany hoe manohana fa ity ny zavatra tsara ho amarinina reo olona mpikapa hazo reo matetika tsy avy eo amin'le toerana olona pila ravinahitra sy tomma avany ivelany zany hoe le ponina eo toerana inona ny fivelomana le fananganana épicerie kely ho an'le mpanondrana eny amin'ny plage nisy mihitsy zany tamin'ny taona 2014 iny fananganana épicerie kely indrisy ny fivarotatena satria tena manambola be le fa zay ny tena tiana ho amarinina eto ampatsivina eto hoe io zavatra miserana
andao hijery lavitra amin'io resaka andramena io androany ianao mety mahazo 400 000 ariary fa ny arirahana misy zany reraky misy ny tuberculose satria mipetraka 4 andro any anala any le olona mibatan'iny stom olona 7 ny ray misitina hazo anankiray amina kilometatra maromaro ao ny reraka le olona mahazo vola dia ny vola azo ny rehefa avy eo ividianana fanafody ihany zay zavatra zay zany tsara mihitsy ary afaka misy ponina afaka miteny an'izany mihitsy fa totsika hoe mbola olombitsy mahazo an'izay tombon'izay ary io tombony io tsy aritrelo io zavatra io ohatra mampatsiaro any safira tany lakaka ohatra izay ihany koa ny fisehoany tamin'izany fotoana izany dia zao moa ho antsika izay mandeha any atsimo iny efa tena karazany maty ihany zao le tanàna ny lakaka so ihany moa fa nisy mpivarotra lasa nisy boaty nisy mpivarotena araka ny teneninao teo zay sisa ny tavela any fa le tena hoe activité niaraka tamin'le safira tsy misy tsony satria tsy misy tsony le safira any manao kajikajy eto ho antsika mpijery zany izay manana machine calculé aloha mba raiso ihany satria tsika miresaka bois de rose foana dia tsy fantatra tsika akory zay mantsy ny tena tiako atongavana amin'io taremarika rehetra io hoe atsapatsika malagasy mihitsy tompony io arena io hoe vola ohatrinona ny firenena lazaina fa mahantra nefany ny vola azo avy amin'le bois de rose ngamba efa tsy tokony nahantra ntsony tsika tao anatin'izay 5 taona ny teteza mihitsy zay raha ny zavatra rehetra mivoaka miteny ianao teo hoe 200 kilao ny rondin anankiray ny bolabola anankiray zany dia $5 nefa ny kilao tamby 2009 ankehitriny izy efa miakatra efa tonga hatrany amin'ny $10 mahery zany hoe milaza mihitsy $25 ny kilao dia eritrereto amin'izany dia ny bolabola ny vidin'ny bolabola anankiray le efa tapaka io resantsika io fa akoatr'izay raha ohatra ataontsika tsara tatana ny alantsika tsara tatana ny ala akoatra ivelan'ny ala satria bois de rose misy eraky Madagasikara bois de rose mantsy ohatra ny karazana palissandre ihany maniry ho azy izy io sambolena maniry ho azy izy anatin'ny ala voajanahary fa efa misy fikasana koa ataony olona zany hoe ahoana raha atao pépinière izy fa any amin'le ala tsy voaro mbola azo lazaina hoe mbola misy bois de rose na makaroa isaky ny hektara fotsiny ataontsika tsara tatana zany dia iny ny valorisena dia manao rotation tsika tena mbola tsy miankin-doha fa tsy mbola nivelany tsony tsika raha atao zay kajikajy zay tsy miankin-doha tsony mihitsy tsika akoatra an'izay ny tourisme ny industrie ny crevette zany izy daholo fa valorisation ny ressources naturelles zany afatao ara-dalàna tsara dia atao mangarahara koa fa io manko tsy hoe rehefa manana ressource tsika dia hoe anakarena ho azy fa mety mampidibola be tsika fa rehefa fizarana azy rehefa avy eo ao anatin'ny kolokolo sy ny tsy mangarahara dia tena eto tsika no tavela ny resaka ianao teo le resaka hoe V8 io moa no ohatrany hoe malaza aza mba manana V8 ihany amin'izao fa tonga dizy ny olona hoe reny ny bois de rose ary misy fahamarinany ihany io satria nisy concessionnaire zay nandehanako vao tsy ela dia ny resaka tamiko mihitsy le olona atao hoe tena mahavariana le olona le resahana io ne na dia marina fa tsy fampitoritory eny amin'ny tribunal satria hoe eto ty mipirofo fa le olona le resahana resahan'ny olona rehetra ny ambadimadika any hoe retsy le mpanao bois de rose dia reny ny tantaraina rianina tonga teto ny vidy V8 anankiroa ianina ary amin'izao fotoan'izao moa no tena manahirana lasany amin'ny tontolon'ny politika le mpandraharaha amin'ny bois de rose amin'izao fotoan'izao dia mety voamaika anahirana satria misy ny immunité parlementaire sy ny sisa mety ho voamaika anahirana zay resahako fotsiny le resaka hoe V8 ny resahanao teo fa zao ny teny ihany koa ianao teo hoe tsy maharitra nefa io tsy haharitra io marina zany satria tsy renouvelable angamba izy io tsy hoe tapahana izy io dia tsy tonga dia mitsiro azy mbola rehefa tapaka izy dia tapaka fa ny tiako resahana amin'le tsy haharitra iny tsy ara-dalàna le zavatra tsy ara-dalàna zany tsy mino fa tsy haritra hoe azo vola 400 000 ariary isan'andro ka zao nefa ny olana mandra-pahoviana voafehantsika io tsy efa horitra ve zay ny fanontaniako aminao hoe raha ny fanadiadinana taonareo indray firisan-jatony ny andramenantsika zany zao no efa tapaka amin'izao tsika miteny zao
zay indrindra le hoe alohan'ny idirantsika amin'ny fivarotana sy ny fitantanana ara-dalàna an'izy io a dia andao aloha ataony étude ny potentialité satria fampidirana an'izy io amin'ny CITES le CITES zany hoe convention a ho an'le zavatra en danger le espèce en danger io zany sy ny avintsika dia tafiditra ao le bois de rose sy ny bois d'ébène ary ny palissandre zany hoe itsika tsy mahazo mi-exporter palissandre zao a afaka atao ny eto atoerana fa tsy mahazo mi-exporter palissandre tsika ankehitriny dia alohany hanaovana an'izay misy quota izy io mba tsy halany tamingana n'le izy eto Madagasikara dia misy quota hoe zao ihany ny azonareo ahondrana dia io a ny fomba famaritana n'io quota io dia misy étude scientifique be dia be atao dia tokony ararotintsika zany zao fotoana fandrarahany zao aloha afana manao zay étude zay mba afantarantsika amalitsika zay fanontaniany madame Untina zay hoe firy isan-jato kotra ny efa lasa firy isan-jato ny sisa fa ta hiverina kely amin'le resaka immunité parlementaire fa sao dia diso ny eritreritry ny zareo amin'ny parlement afaka manamarina izany nga mandreo mpahay lalàna fa le immunité parlementaire tsy midika mihitsy hoe tsy azo enjehana zareo fa kosa raha tsy azo enjehana kosa izy amin'ny zavatra voty ataony na ny fanambarana ataony fa raha miresaka andramena zay efa tsy ara-dalàna dia afaka enjehana izy ny fisamborana azy a no ilaina autorisation amin'ny bureau permanent raha hors session sy ny assemblée raha mandritry ny session ka tsy oka tsy ho diso zany tsika hoe fialokalofana io a fa mila fanjakana matanjaka tsika afahana maninjika an'izay mampiatra an'izay lalàna voalazan'ny constitution antsika momba ny immunité parlementaire zay koa eo amin'le fanaovana inona moa zany voafarany teo ny zavatra nitranga tany Frantsa moa dia le teny no ampiasaiko fotsiny le hoe instrumentalisation eo amin'le ampiasana n'le politika mantsy dia raha misy ny fanenjehana dia ka satria noho ny firehana politika anay ka satria noho nyzao ka satria noho nyzao a no mahatonga anay a zay indrindra lazainy fa le fanehoan-kevitra atao dia lazainy izy fa manao inona moa manao bois de rose fa ianao teo ny resaka hoe fanjakana matanjaka ny teny koa nefa ianao hoe nanomboka tamin'ny 2022 a narefo le fitondram-panjakana teto amintsika mbola marefo ve zany tsika zao matoa mbola mitohy le fanondranana n'le andramena ny azo lazaina aloha dia misy volonté tsika volonté amina hitatsika amin'ireny kabary na ny fanovana comité de pilotage ny fanaovana n'le plan d'action marefotsika satria tsy mbola miatra le lalàna zay ny fanjakana niany manana an'izay rôle régalien zay mbola tsy miatra le lalàna mbola tsy sola le tena baron ny andramena ny hiditra-ponja na dia efa zany ary ny voalazan'ny lalàna hoe 2 à 5 ans d'emprisonnement ferme plus paiement 2 fois valeur marchande n'le boany zay ny voalazan'ny lalàna eritreretra ny raha ohatra ka miatra zay lalàna zay misy fanjakana matanjaka ta himetraka ny tany-tandalàna le état de droit dia miatra io lalàna io a dia eritrereto koa tsy mila mivarotra akorytsika fa eritrereto le vola hiditra amin'ny malagasy amiko zany a nalemy ny fanjakana manana volonté izy ankehitriny fa mbola mila mamadika ny teny ho asa mivaingana indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny lalàna ono a mifanometsiny mantsiny amin'izao fotoana zao fantatritsika ny resaka politika eto amintsika amin'izao na dia tsy miditra any amin'ny resaka politika ary tsika nisy ny ara-dalana dia rehefa avy eo lasa misy fifandirana tsy fitovi-kevitra ankehitriny a dia mifanometsiny rehefa avy eo amin'le resaka andrameny ity te hiverina foana ako a any amin'ny teneniko anao hoe afaka manome ve ianao tarehimarika mazava ny amin'ny andramena ny voaka nandritra ny tetezamita ary le tratra amin'izao fotoana izao eo manko le teneniko hoe mifanilika le tratra amin'izao fotoana izao nisy tratra tany amin'ny tany Zanzibar tamin'ny volana febroary a le tany Mombasa Kenya tamin'ny volana May faraparan'ny volana May a dia avy eo a fiandohan'ny volana Jona le tany a Singapour tamin'ny fotoana manahoana ny ingany roa
le tany ivelany lefa niresantsika teo hoe nanomboka décembre ohatra zao nanapaka izy tamin'ny décembre fa ovina le izy nivoaka teny amin'ny seranana ka lasa nandeha tany ivelany azavaiko le circuit ngama de voavaly le fantanitsika le izy a misy olona manao commande izy io de mandeha zany le commande de manapaka décembre nanomboka amin'ny fanapahana ny akoatry ny efa ao anaty dépôt efa nigaza amin'ny fanjakana reny zany efa vonombonina entiny zareo eo de angoniny zareo a eny amin'ny plage izy io rehefa feno le quantité a de tonga amin'izay le sambo vaventy de transportement makany Mozambique makany Sri Lanka zay zavatra zay a eo amin'ny décembre ka hatramin'ny février teo a le commande zany nandeha de février maneko tsara février fa misy antony manko zay daty zay février nanomboka ny fanondranana tany ivelany raha reo tratra reo fotsiny a ny akoatran'izay tsy hitatsika moa zany a de iny rehefa tsy hita de tsy hita moa fefa lasany fa zao ny andramena tratra nandritry ny 10 taona le saisie zany 3000 mètres cube sy ny tratra tany ivelan'ireo 4000 mètres cube tao anatin'ny 3 premiers mois ty 2014 ty natratrarana ny 4000 mètres cube le saisie teto an-tanindrazana 3000 mètres cube nandritry ny 10 taona mba eritrereto ny amafisan'le fivoahan'le izy zany nandritry ny premier trimestre iny ny tratra ihany oa zay a tratra zay resahako zay fa ny tsy tratra koa tsy tratra aloha de BDB satria rehefa manao rapprochement tsika le tenin'ny zareo any Chine hoe ny officiel tonga any aminy hoe avy aty Madagascar 25000 mètres cube sy ny tratra 4000 mètres cube tena misy BDB zany tsy tratratsika efa nivoaka tany ianao moa teo ny resaka n'le hoe février a te ametraka fotsiny a anatin'ny adevitra satria hoe io le misy mifanometsiny te ametraka hoe 25 janvier mipetraka ny misy antony koa ny tenenako an'izay a 20 janoary a nanao ny fianiana ny flou ny gouvernement efa nisy teo no nijanona teo a ka hatramin'ny 12 ny volana aprily no voatendry ny prime ministre Cool Roger ary ny 17 ny volana aprily a vao voatendry ny gouvernement mahatonga an'izay de zao amin'ny mahampanao gazety anay nanao zay ny fanadihadiana teny rehetra teny misy mandeha ny resaka hoe isan'ny tsy nampitsangana ny gouvernement tao anatin'izay fotoana zay a io resaka andramena io zany hoe tany mbadimbadika tany a nisy nanao fifampiraharahana na koa nanao zay ampitarazoka an'le fitsanganan'ny gouvernement ahafahana ao anatina fotoana zany zay tena hoe ina moa ny ilazana an'izany hoe tena agoragorany teo a de tao anatin'izay fotoana zay no nandefasana an'le andramena BDB fa zao mikasika nyty le firenena mpandray azy ty idirantsika moa rehefa aveo ianao ny resaka n'le CITES efa misy ihany ny antso a ny fifanarahana ataon'ny CITES amin'ny firenena zay mandray ny andramena tsika aty Madagasikara izy aloha le firenena voaresaka foana moa Chine voaresaka na i Chine lehibe io a na i Hong Kong tena any daholo mihitsy ve zany le izy mandeha taloha zany a taloha dia nisy nakany Allemagne de aveo nisy nakany États-Unis trarotsika angamba le raha Gibson iny lefa izy travailler tamin'ny andro taloha zay fa ny États-Unis namoaka ny sena ny tao amin'ny sena hoe le hoe lase acte zay zany de mandrarany le boîte de rose janona ny tany États-Unis tany Allemagne tsy tamin'ny taona firy zay no nijanona ny tamin'ny taona 14 zay no nijanona ny Allemagne tsy nandray an'ireny boîte de bain reny tsony ary anisan'ny sarotiny tamin'izy io ny ambony zany sisa de zareo any Chine ny Chine koa tatoato efa nanomboka na de ataotsika hoe somary timidement ozy izy ny teny frantsay zay hoe ny sambotra voatsy ela ny sambotra réseau ana trafiquant zareo ny tany Chine fa
no nantaniana moa reo trafiquant reo dia efa nahita indray zareo lalana hafa indray zany ahafahana manafatra ny azo malagasy. Tao Chine zany a no tena nisan'izy io fa efa betsaka koa négociation natao tamin'ny gouvernementa sinoa na nataon'ireo ONG zany na nataon'ny fitondram-panjakana. Efa mba misy fitondrana mba manao fifampirarahana any amin'izany any ny fomba fijerin'ny olon-tsotra manko dia tena hoe tsy manao ninina mihitsy ny fitondram-panjakana na ny amin'izao na ny teo aloha ny teteza mihita moa zany resahako a mikasika nyity resaka hoe ady atao amin'ny andrameny ity. Le izy kosa aloha tsy azo atao bambaray fa misy olona tena manao ny asany a tsara sitrapo fa indraindray koa ny baiko alefa tsy tonga ny fotony. Anisan'ny témoin zany zavatra zany mihitsy zay fony tao amin'ny comité de pilotage fa misy négociation BDB efa natao ary ny Chine manko a pays signataire ny CITES dia ohatra zany koa ry Mozambique sy Sri Lanka fa ny Tanzanie zany a mbola tsy dia mampiatra tsara ny resaka CITES io ka sarotra ny fampiraharaha tamin-jareo na ny zavatra azo tany aminy zany. Zay zany no zava-misy amin'iny. Azo lazaina ve hoe mampiseho ny mahagoragora ny eto amintsika na koa tsy fandraisana ndraikitra ny fanjakana na ny mpitondra zany misy ambaratongany a tsika manko matetika rehefa miresaka mpitondra dia tsy maintsy mifiloha fa misy ambaratongany atao hoe mpitondra fanjakana mampiseho an'izay ve le hoe fa maninona ny tsy eto amintsika mihitsy ny tratra amin'ny bois de rose fa any amin'ny serana tsambon'ny firenen-kafa any. Ya misy lafi maromaro mahatonga an'izy io tsy ho tratra eto amintsika fa ngeza indrindra dia ny corruption ary mponina eny atoerana dia zay le V8 resahantsika teo a mampalahelo mihitsy no maheno le fitarainandry zareo a ianao moa firaisamonim-pirenena mampita no asanao a fa tsy afaka hoe ianao na marary koa ary ny fonao maheno an'izany dia andeha hisambotra n'le olona eny atoerana tsy anjara ny firaisamonim-pirenena zany fa anjara ny fitondram-panjakana ny mampiatra ny lalàna fa anjaranay mampita ny information fotsiny. Zany ny tena anisan'ny mahatonga an'izy io le resaka kolikoly mandeha ny kolikoly a manomboka hatrany amin'ny fokotany a ka trary amin'ny ataontsika hoe fanondranana eny amin'ny plage. Nisy moa zany a tamin'ny gazety no nahitanay an'izay a dia hoe nisy procureur mihitsy tratra teny amin'le sambony le manohan'le transportement zany zavatra zany a tratra sary fa toatrany tsy naninona le olona noho ny avy eo a fa izany zavatra zany anisan'ny tena manamafy ny le hoe kolikoly ny tena mahatonga an'io. Ny ankoatr'izay a ao le fahalementsika amin'le fiarovana ny sisitany. Nisy fotoana nanitsika sambo tsika fa mbola vola avy any ivelany nafahantsika nanitsika sambo niaron'ny sisitany. Ny vahaolana amin'izay nefa dia tsotra ihany hoe ampiarana fotsiny lalàna dia manambolitsika anetsehana iarovana ny sisitany na miresaka bois de rose fotsiny a dia manambolitsika iarovana ny sisitany ary rehefa miatra koa io mety ho vony sain'ireo mpanondrana tsy ara-dalàna satria ny sanction exemplaire moa zany no angatanay foana ao amin'ny alliance voargasy le sanction exemplaire hoe rehefa miatra amina tena baron le 2 ka hatramin'ny 5 taona hatramin'maizana mety amperitrehitra fa ankehitriny manko a misy amin'ireo nke fa nandeha tany Ponje taloha ray volana tena izy indray ary no fiera aminao zay nge fa nanao ray volana amin'le resaka bois fa tsy izay zany no ataontsika hoe vahaolana zany fa tena ampiarina le sanction exemplaire guerre psychologique koa no atao a dia tapitra io. Mila volonté nefa izay zavatra zay. Mila fahasahiana koa. Mila fahasahiana ary mila mpitondra tsy tafiditra ao anatin'le izy koa vao afaka manao an'le zavatra na koa mpitondra tsy voafatotra le mpandraraha amin'ny resaka andramena satria raha misy intérêt mifampiditra ao tombontsoa mifampiditra mety ho sarotra kokoa ianao teo miresaka n'le fampidirana ponja dia miresaka mpijery moa zany tsika mimpanaraka ny fandarana sy ny mpiaino fa za dia efa tafaresaka tamina olona anankiray izay efa niditra ponja tamin'io resaka andramena io dia rehefa niresaka dia nitsotra mihitsy izy aloha hoe za manao
fa za kozy manao ho an'ny tompona ndraikitra sasatsasany teto amin'ny fitondrana ary zay indrindra mantsy ny nasarotra n'lizy hoe zany ampidirinareo dia ho avoakako daholo ny dosie anareo zay le zavatra sarotra eto amintsika ka tiako anytaniana nareo manana anarana tsy atao anatin'ny fandarana akory no amoahantsika ny anarana fa marina ve ny ahiahan'ny olom-pirenena fa misy mpitondra fanjakana ambony koa tafiditra ao anatin'ny resaka fanondranana tsokosoko ny andramena le hoe ambony loha iny hoe tsy fantatra hoe atraiza tsy tena fa mpitondra fanjakana tena marina aloha dia misy tokotrany akoatran'ireo opérateur zany misy tokotrany fa tiany tena tiana ho mariana raha ohatra ka efa voalazany lalàna fa fanondranana andramena dia voarara ka tsy manao ninina ianao dia namany complice ianao zay ngamba ny tiana ho mariana logika be zany aminay ianao a ny censé ampiatra ny lalàna ianao ny censé hiaro ny firenena sy ny arem-pirenenao ka raha ianao no mijery fotsiny a namany complice ianao zay eo koa ve mety hoe mety tsy mampietsika ny tompona ndraikitra ny tanjaka le tambajotra amin'io resaka andramena io ho anay mpanao gazety manokana mantsy zao a ary eto ifonana amin'ny mpijery sy ny mpanaraka ny TV Plus Madagasikara tsy mbola nahavita ny fanadiadiana mikasika an'io andramena io zay ny antony a dia noho izay resaka fampitahoran'izay misy miteny mihitsy aza miditra amin'io raha tsy te ho fatifaty foana ohatry ny resaka volamena hoe aza miditra amin'io zavatra io tiako tenenina dia zao sao dia noho izay zavatra satria ny resaka fanondranana tsokosoko any midika misy famotsim-bola ao ambadika satria zavatra tsy ara-dalàna rehefa tsy ara-dalàna dia dikan'izay famotsim-bola no ataonao ary zay mahatonga ny firenendehibe ny andrefana zay efa manomboka tsy manaika ny andraisana ny andramena sy ny resaka raha patrimoine ny fandefasana n'io vola io any amin'izay banky isan-karazany ihany manko tsy fantatro matanjaka tahaka ny ahoana ny tambajotra n'io fanondranana mpanondrana andramena tsokosoko io ny tsaroko tsara nisan'ny nantaninao firoam-pirenena tamin'izay ary ny eky mihitsy izy hoe manam-boly ireo a matanjaka izy ireo a nefa inona ny avantagentsika amin'izao fotoana ny avantagentsika dia tsy le ataontsika hoe gouvernementa tamin'ny teny andalam-be zay moa zany ny filaza tamin'ny transition a fa nahazo ny safidin'ny vahoaka élection légitime zany a ataontsika hoe légal ihany koa zay izy dia fahatoa anankiray zay ny mahasamihafa nyity fitondrana-ty sy ny fitondrana teo aloha ny lalàna any amin'ny côté le fitondrana zany amin'izao fotoana ka zay mahatonga anay hoe ao le volonté politique ary tena isoranay mihitsy tamin'iny a satria nampisy fanantenana be le hoe anao guerre coup d'arrêt tsisy zéro tolérance zéro stock d'accord faly be ny ao amin'ny alliance vargasy ary mino fa zay no anisany koa lo nafinatra ny mpamatsy vola ankehitriny amin'izay a mila piarana izay zavatra zay mila traduisevana en acte satria rehefa mandeha any amin'ny site ianao a vao farany teo ny tena nena andeha tany faritso ny rany vongy reny a dia fa fatapoko faratam-pirenena ny camion mandeha any hatramin'ny numéro ary efa misy manao publication mihitsy ary zay asaina koa ny olona mba ahafantarantsika fa maninona izy ity no rarana izy ny tena mpanao an'izy ity fa misy manao publication any amin'ny site web any a manome an'ireny numéro reny a ty tary anaran'olona tary hatramin'ny fivorian'ireo mpandraraha amin'ny tompona ndraiky mpanjakana efa mivoakany daholo zany zavatra any fa ny tiako lazaina zany hoe ananan'ity fanjakany ity ny ato ahafahana manao an'io ny communauté internationale efa nanampy tamin'ny mandritra ny tetezamita rehefa nanampy ny banque mondiale tamin'le fanomezana solika ho an'ny sampy sy ny rehetrarehetra tamin'ity zaroa mety ho conditionneny amin'ny hoe tena fahavononana vaty amintsika zay anisan'izany ny fampiarana lalàna mety zay no conditionneny an'izy io fa vonona ny anampy ry zareo amin'ny fiarovana ny arem-pirenena antsika ny UNESCO efa manome ny volany satria patrimoine mondial i masoala amin'ny fiarovana an'io
aty amintsika daholo zany a ny ato miandry an'le geste la balle dans notre camp zany ambany zana azy ary tsy tokony atao hatra amin'ny fitondram-panjakana fa tsotra io aty amintsika ny lalàna raha misy manao kolikoly a mbola manana lalàna mikasika ny kolikoly koa tsika mety hoe tsotra ngamba zany zavatra teneniko zany fa indraindray koa tsy de ilaina sarotona le izy tsy tokony atao hatra andreo ina moa izy tseo mpanaondrana tsara-dalànareo tsika ka miresaka an'izay le hoe fandraisana andraikitra zay tsika izy io mantsy misy miteny hoe moramora no miteny rehefa tsy ao anaty fitondrana fa rehefa tonga ao anatiny ianao a mety tsy arakaraky ny fomba fijery eny ivelany ny ao anatiny ao isan'ny fanapahan-kevitra zao ny raisin'ny gouvernement tamin'izao fotoana zao a le resaka hoe fandorana ny stock tonga de niakapeo daholo moa ny rehetra tafiditra ao anatin'izay ny voary gasy zay isan'ny tsy faly tao anatin'izay ary tsy be deabe na ny olona manao antso ataroby amin'ny onjapeo isan-karazany tena menimenina ny amin'izany daholo hoe fanahoana marina moa ny hoe hodorana tsara hoentinareo ny fanazavana mahatonga anareo miteny hoe aha tsy ekeny zany ny anazavanay azy de zao hoe tena tatoato roa telo andro agnambo zay de tena niakapeo tokotra ny olona ary tsy eto Antananarivo ihany a fa na any amin'ny faritra rehefa ahoana koa ary ty ataon'ny fitondram-panjakana mikasany andorony ary Pyrénées ity ny raisitsika aloha hoe inona ny antony tena nanaovandraro an'le izy raha ny fanazavana eninay zany de ny hoe lavitra loatra de pour 14 rondins na 10 rondins ve de andanina vola inona aloha le stock ary azavao aloha le hoe stock mipetraka inona na tonga an'le stock ka zay indrindra aloha de fa tsara dalàna aloha zany io de fa resahana amin'ny alliance varikasy zay olona manana stock ihany de fa tsara dalàna izy satria efa voarary zany nanomboka tany amin'ny taona 2 tany efa voarary donc tsy tokony hanana stock ny olona eto Madagasikara fa kosa misy karazany roa izy ankehitriny noho ny fahadisoana maromaro nataon'ny fitondram-panjakana azafady tao amin'le famanan'ireny arrêté ireny a dia mbola tsy maintsy atao étude ny lalànantsika hoe tena tsara dalàna ve io sa ara-dalàna ireo bois de rose ireo ananany olona tena asaina nanao déclaration ny opérateur atao contre guillemets le opérateur satria amiko rehefa zavatra tsara dalàna de délinquant zany fa tsy opérateur de nasaina nanao fanambarana ry zareo tamin'ny octobre 2011 tamin'izany ministre Irlande moa no ministre tamin'izany nasaina manao farambarana de tamin'izany hoe 200 000 rondins fanambarana fotsiny natao de ny total 200 000 rondins de taty aoriana nisy nikasa ondrana efa mivoaka le décret zany hoe tsy mahazo ondrana de nisy nikasa ondrana de gazany fanjakana zay tratrany gazany zay tratrany ao zany zay niteneny hoe anananay déclaré de ao le nigazany fanjakana reo saisie reo de io saisie io misy nigazany fanjakana tany anaty ala tany tsy azo satria na ny transport koa fa raha ran'le décret atsika io de tsy azo ahetsika koa ny produit saisie zay ny procédure koa zany tsy azo ahetsika le izy raha tsy misy procédure maromaro ahafahana sécuriser anazy de any anaty ala de misy any tany lavitra kosa aloha le izy sarotra mandainga de zay zany de misy kosa nefa any amin'ny camp maramila le saisie reny io saisie io resahantsika eto de mikasa zany fanjakana hoe dorana le any tany lavitra zay efa aloha ka lafo be ny mitondra azy aty ono mety love ny andramena io indrindra mantsy hoe ao anatin'ny firy taona izy ny loha satria zay ny isan'ny lazaina fa isan'ny mahalafo vidy azy isan'ny kalitaoan'izany hoe andramena zany azo tena ela vao mety potika oatra zany zay isan'ny ady hevitra mandeha amin'izao fotoana zao ka loha amin'ny ahoana moa zany zay indrindra ny andramena ny isan'ny mafy indrindra tsy voazerana cyclone zany raha mbola mitsangana ny coco mbola mitsangana koa ny andramena raha izay faharoa manarakarak'izay ela ary vao mahery mahay mafy azy manamafy ny andramena ny rano fa le andramena loha zany misy an'izao koa misy mifangalatra stock koa nge le olona de asoloana andramena na hazo menamena misy karazana hazo menamena koa ny lona reny angamba le hitan'ny olona hoe loha
fa ny andramina nisan'ny hazo tena mafy mihitsy ary marobe ny scientifika no milaza an'izany a satria tena consistant be le andramina dia verenako amin'izay le teo hoe dorana hono zany nodorana zany satria lavitra lafo be ary mba ananana effet psychologique ny tena mampalahelo dia ny vahoaka efa nanomboka le effet psychologique le vahoaka no taitra ary malahelo fa le mafia tsy taitra amin'izany mihitsy satria efa be koa nonony azo fa le vahoaka no mampalahelo no tsy fahombiazantsika hiaro ny ala voajanaharintsika ve no andorantsika ny harem-bahoaka zay zany anisan'ny argument voalohany ny voizan'ny varigasy hoe tsy tokony hodorandreo fa na dia ataoko hoe $5 ozytsika na $15 ny kilo na dia ataoko hoe ao anatin'ny bois de rose lo entre guillemets iny mahazo 1 kilo le lona kely teny tsara lalany reny hoe kely pititika tsy ampy 1 kilo akory dia efa vitan'ny mpanao asa tanana zavatra ary tsarovintsika fa tamin'ny juillet 2011 ny mpanao asa tanana tany ambositra dia nikomy fa tsy nanana matière première akora dia zany ve dia andeha hodorantsika akoatr'izay amin'ireo stock 16 ireo nenina 300,000 dia mal sécurisé zany hoe na apetraka l'air libre zany na ny plage zany na petrapetraka eny na anaty ala raha 300,000 ny firy moa le ndraisakitsika teo 3200 mètres cube na 30 000 rondin eto Madagasikara neny amin'ny 300,000 amin'izay no lasa enfumé ozy izy vahiny lasa setroka fotsiny mba marary ihany ny tena fa aminay zany tokony adidy amin'ny fanjakana rehefa nalemitsika teo adidy amin'ny fanjakana maka andreo na manao na atao appel d'offre local dia ampanarahana ao ise ihany satria fandoroana koa nge mbola mandany vola be na mifandehananao any rehefa tonga ny andeha andoro any maninona tsy entinareo mpanao asa tanana dia ndao ary ho aritsika dia io zay sa makan'io fa raha ohatra hoe tena zay no atahorana azo dibiteny reny tapatapahana fa mbola ilain'ny mpanao asa tanana reny tapatapaka reny raha mavesatra loatra hoentina dodom ozy izysika azo tapatapahana reny dia entina fa menany tantsana varotana fa aminay sady mampitombo ny entona carbone koa raha zany 300 mètres cube no andeha hodoranao zany tsy mesure environnementale zany ho an'ny mpitondra ankehitriny aloha asa raha mba miaino ihany zareo ny ady hevitra rehetra mandeha amin'izao fotoana zao tsy maharesy lahatra ny olona mihitsy tia le resaka hoe doranyity ny fanazavana ny entina tsy maharesy lahatra ary zay no mahatonga ny aya amin'izao fotoana zao hoe sao dia misy zavatra ambadika ny resaka tena mandeha aloha ny anankiray dia hoe ary ampitaina tsy haiko moa nareo raha afaka manamarina an'izany nareo amin'ny voarigasy ny ayahan'ny olona voalohany dia zao mody lazaina fa dorana io dia mety mitondra pakasary ohatran'le rehefa misy rongony reny indraindray mampimihitsy hoe nidorana le rongony iza moa no miteny hoe tsy alaala kely tetsy amin'ny sisiny tetsy no nidorana dia lazaina fa io nidorana io le rongony nefany avy eo mbola midiny mpitandro ny filaminana ry ambadika ry zany hoe tsy mahatoky ny olona alefanao atsokosoko lasany fanjakana indray no mandefa tsokosoko dia mody hoe nidorana zay ny ayahan'ny olona voalohany ary ny aya faharoa misy miteny amin'izao fotoana zao hoe ka satria efa tsisy tsony io stock io dia mody lazaina hoe dorana satria efa lasa ny stock zany rehetrarehetra zany mety mitombona ve ny ayahan'ny olona ho anareo ao amin'ny voarigasy tena betsaka ny riska isin'le famotsiana ohatra zany zay kosa aloha no azonay tenenina betsaka ny riska mety zay no vahaolana hitan'ny fanjakana fa zay manome sosikevitra mihitsy sosikevitra zay hoe ampiasao na olotsotra na ny ONG na ny inona anaramaso an'ireny an'ireo fa tsy dorana fa valorisevana reny ny tiako tenena amin'ilay ampiasao ny ONG sy ny olotsotra le observateur ivelany dia alohan'izay aloha mpanaovy fanambaram-pananana ny olona alefa
fakapanabe le izy fa betsaka kosa aloha ny riska amin'izay ahany vahoaka zay tombona betsaka ndriky satria lavitra le toerana fa io a azo valorizeny io zavatra io a ho an'ny firenena toy izay lasa hotorana ohatrany fotsiny. Inona raha zao ny vahaolana ankoatran'le lalàna ny resahanao teo satria rehefa za manokana aloha tsy haiko firy ny olona mety mitovy amiko fa vao miresaka bois de rose mety izay koa ny tanjon'le olona mpanao an'le bois de rose leo ianao ny farany dia mety hoe tsy raharaha ntsony hoe avela ho any rangaha avela ho any satria isan'andro bois de rose inona amin'izay ary mivahaolana satria efa taonany maro tsika izao a tsisy resaka mandeha fa tsy trafika isaky ny vaovaovao ray zany a dia tsy maintsy hoe na tratra tany enanina na tratra tetsenany inona amin'izay ny vahaolana. Ya tena verenao kely le hoe taona maro tsika tsisy afa-tsy trafika ary iny isaorana ny vahoaka malagasy satria ny alliance vargasy dia nanetana ny responsabilité citoyenne fandraisana andraikitry ny vahoaka tsirairay avy za miteny anao fa anisany natratrarana ny sokatra teny Ivato a telefônina nataon'ny olom-pirenena tsotra anisany natratrarana embarquement ny telefônina nataon'olotsotra nampitain'ny alliance vargasy isaorana aloha zany zay reny vaovao zarainay reny a vaovao matetika avy amin'olotsotra ary koa verifien'ny mpikambana eny aminay mba tsy anisan'ny mahasarobidy anay koa manko le resaka crédibilité rehefa mila recoupement ianao fa manjary lazainy olona mitabataba fahatany eo fotsiny ianao manelo zavatra diso zay ny isaorana amin'ny olom-pirenena ankehitriny zany inona tokotra ny vahaolana inona ny situation tiatsika izy ny situation tiatsika izy dia hoe reo harem-pirenena reo aloha dia miverina ho an'ny malagasy ary mampidi-bola entina mampandroso ny malagasy raha bois de rose no raisitsika famarotana ave vahaolana anankiray ny famarotana reo any ivelany varotana atao appel d'offre international vahaolana zay mety tsara koa zay fa misy mesure d'accompagnement mangarahara io tsy inona no ahafahana tena manao trafika ao tsika amin'ny resaka minina manana le processus hoe ETI hoe firy a ny quantité navoakatsika amin'ny resaka minina firy ny vola azo ny fanjakana firy ny narotsaky ny orinasa atao ohatra izany koa io manangana site web mihitsy hoe firy ny quantité sur ataotsika x isana bois de rose a firy no namidy dia ohatrinona ny vola azo aminy na kaiza le vola ary ahoana no ampiasain'ny fanjakana anazy zay zany anisan'ny condition an'le vente ary tsy mahazo soumettre reo efa voaroroy na voakasikasiky ny resaka bois de rose zay vahaolana anankiray zay vahaolana ho an'ny stock ve aloha zay resahanao zay sa ho an'ny vahaolana ho an'le sezilo fa hidirako le ngeza be rehefa avy eo dia anisan'ny vahaolana anankiray koa le any amin'le tany lavitra reny le fanapatapahana an'le hazo omena ny artisan le saisie koa fa ny fandorana aloha tsy vahaolana mihitsy ny ao anatin'izany rehetrarehetra zany le mangarahara mba hiverina ny vahoaka malagasy indrindraindrindra le faritra ny voandro azo ireo zay zany a tsy maintsy ampanarahana an'le vahaolana valorisation ny ressources naturelles fanomezan-danja ny ressources naturelles zay zany a tena vahaolana voalohany amin'ireo bois de rose ireo mikasika an'le ambony le déclaré atao mazava ny lalàna ataony saisie tsy maninona mihitsy tamin'ny 2011 ny alliance vargasy dia niteny an'izao hoe tamin'ny communiqué de presse hoe ataovy appel d'offre reo hazo reo le gazana zany satria aminay ireo a tsy ara-dalàna daholo CGCF dia ataovy appel d'offre fa aza mbola ampiasaina ny vola ataovy capital re capital iny a no ampiasao hiteraka revenu satria mila mijeritsika ho an'ny tsika zao a sy ho an'ny taranaka faramandimby fefa very reo efa tapaka ireo zay zany anisan'ny ny sosikevitra napetraka nasy tsika eto Madagasikara manana fondation environnementale anankiroa ireo fondation environnementale ireo fa ny ekeny zao tontolo zao manana le notoriété ary
manana ny fahaiza-manao amin'ny resaka placement na vola sy contrôle ny vola ao aminy tsy maninona ny fondation anankiray aloha dia tenonoketo angambana ohatra hoe ny fondation Tamiva izay miasa amin'ny communauté manodidina ny ala sy ny fondation pour les aires protégées satria ny aires protégées atsika nge $3 par hectare par an amin'ilay 6 millions d'hectares eo ny vidiny gestion ny aires protégées arotsay amindreo ampiasa ireo no manana an'izay keny lalàna mampiasa vola izay sy ny rehetrarehetra dia verina ny fotony ny vola rehefa avy eo afaka ampiasaina amin'ny tontolo iainana zay zany anisan'ny vahaolana no napetrakay ny transformation azo atao koa zany satria ny olana amin'ny firenena ohatra tsika dia ohatran'ny hoe mpanome matière première tsika mpanome matière première tsika tsisy valeur ajoutée fasina valeur ajoutée afaka manao transformation eto toerantsika manana ny fahaiza-manao amin'izany ve tsika eo koa ny fanontaniana naninontsika tamin'ny resaka textile na vita nanafatra jaune France tsy dia tena nay an'izany ke tsika afaka faratsika ny teknôlôjia afaka faratsika ny transfert de technologie sy transfert de compétence amin'izany zavatra satria tsarovy fa mandray $100,000 le chef d'atelier any Chine misy eo amin'ny 300 ka hatramin'ny 500 orinasa eo bien payé mihitsy le mpanao asa sikotra amin'ny boîte euro zay maninona tsetina ty dia valoriser ampianatra ny gasy dia valoriser neto ny inona moa zany ny zavatra vita amin'ny hoandrameno io tena isan'ny lafo vidy indrindra 50 fois taloha noho teo aloha zao ny vidina andrameno any ino moa malaza be eny amin'ny internet eny le $1 million fandrina amin'ny andramena malagasy seza ny latabatra amin'ny andramena malagasy eritreretra hoe eto amintsika zany no amboarina fa ny condition amin'izay kosa tsy maintsy voary ny ala sy ny sisy tany ary miatra ny lalàna zay averinay foana satria ninonina filière apetraka ao ninonina usine de transforme apetraka ao rehefa tsy miatra ny lalàna fa misy olona mibolila dia tsy voasambotra tsy migatra tsy miatra amin'ny lalàna tsy possible zany lasa fanadiovana indray le valorisation eto toerana ona iverenako kely le resaka hazo mihitsy le hazon'le andramena satria ohatra ny isaka miresaka dia lazaina stock lazaina fa zao dia nandritra n'izay firitaona izay mbola stock foana zany hoe mety misy manapaka zany izy io dia lazainy indray fa cyclone dia isa-taona moa misy cyclone koa eto amintsika dia lazainy fa cyclone foana ave mahatapaka azy tiako tenena hoe efa voarary io zavatra io fa mbola mitoy ve ny fanapahana any anaty ala rehetrarehetra any satria rehefa miresaka tsika amin'izao maninona ny hoe stock foana ny resahana eto moa zany zay dia tena manetana ny fitondram-panjakana mihitsy tokony ara-iasa amin'ireo ONG ny toerana satria nahoana satria ireo ONG ireo akoatra amin'ny mampiteraka asa ho amin'ny vahoaka malagasy dia tonga any amin'ny tany tsy tonga ny fanjakana izahay rehefa le mandeha ny toerana ireny no afantaranay fa mbola misy manapaka any amin'ny réserve spécial zany réserve spécial zany étude scientifique any azo atao ao fa tsy na fitsidia-tany ary tsy azo atao anatin'izany nefa ana no misy manapaka misy zany le nouvelle coupe dia ny eto moa zany lasa ntsokosoko renfloué fenona indray amin'le nouvelle coupe dia lasa nitsokosoko dia raha mijery ianao dia tsy nihetsika le bois fa ohatra ny stock foana zay le elasticité stock ozy izy atra lasa ohatra ny lastika le izy na le tamin'le déclaration na 2011 iny ranky anisan'ny afetsena tamin'izany dia misy olona tsy manana stock mihitsy fa miteny hoe manana 10 000 rondin izahay jerenao tsy manana ry zareo fa izy rehefa raha ohatra hoe légal le exportation dia iny fandeha hanapaka 10 000 rondin izy rehefa avy eo ato moa isan'ny nandefa fanamariana efa napetraka teo daholo ny fanontanianareo zay nandefa taty amin'ny fandaharana fa misy manao fanamariana nanoratra ty ny syndicat des ingénieurs agronomes de Madagascar dia zareo isan'ny manao fanamariana voalohany alohany dia tsy manaiky an'le hoe andorana mitovy aminareo ihany koa izy ny ireo stock na andramena ireo dia ny amaranako azy ny resaka vola marina fa nareo ny resaka gouvernance environnementale ny tena ataony alliance voargasy fa misy vola be miodina mantsy ao anatin'izy io dia fanondranana antsokosoko zany hoe mandeha any ivelany misy vola fantatrareo ve mety anananareo ve ny taremarika amin'izay zavatra eo mba farafaratsiny ve
mba miveriny eto Madagasikara koa ny vola amin'le fanondranana tsokosoko sa tazomin'le mpandraraha amin'ny kaonty any ivelany. Tsika zao manana olana amin'ny resaka devise sy ny sisa miakatra be ny euro mihoatra amin'ny ariary ny dollara mihoatra amin'ny ariary mba mamerina ny volan'ny harem-pirenentsika eto Madagasikara ve nefa reo mpandraraha efa manao zavatra tsy ara-dalàna sy atsokosoko reo. Ny fantatray dia tsy mandalo amin'ny circuit bancaire mihitsy ary ireo olona ireo. Manana ny jet privé izy hitaterany volany. Tsy mandalo amin'ny circuit bancaire dia mazava ho azy moa zany fa zay devise ivoaka izy kosa aloha ataoko hoe tsy hoanina ka hampandalo banky an'izany zavatra fa zay mivoaka any le izy araka ny teneniko teo mifangaro amin'ny zavatra normal le izy ohatra ty resako ty exportation en vanille ohatra. Zay le tokony famotsimbola mihitsy ke zany le resaka ary raha ny fahafantaranay azy misy ka maromaro any amin'ny resaka famotsimbola any amin'ny birao miady amin'ny famotsimbola any fa eo mpandehanana ny enquête moa par rapport amin'izany fa misy an'ireny famotsimbola mpanarahandrareo ny circuit ana vente na produit ara-dalàna le izy dia sarotra be no miteny fa azafady ny tena izy aloha tsy mandalo anina bancaire raha eto toerana. Io matetika ry zareo mikirakira ina moa mikirakira lelavola espèce zany no hoaniny ary zay le olana farany raha tadiditsika nisy mpiasan'ny Air Madagasikara nampidirina ponja farany teo no ny resaka vola ohatrin'io dia rehefa natao ny fanadiadiana ay volana mpandraraha amin'ny resaka andramena le izy dia matetika ireny vola ireny alefan'ny zareo fiaramanidina mivantana zany hoe tsy mandalo amin'ny alalan'ny banky fa alefany amin'ny alalan'ny fiaramanidina dia zany hoe mety nisy natsinjo koa le volany ny hafarany hoe isan'andro misy espèce mandeha dia mety nisy olona nanodina tao tapitra amin'ny fotoanantsika misaotra anao be dia be ny angama amin'ny fanamariana kely ataoko fotsiny etỳ amin'ny farany hoe miandry an'izay fandraisana andraikitra ny mpitondra izay ny vahoaka malagasy raha tsy izany tokony ho fantatry ny mpitondra rehetra na ny teo aloha na ny amin'izao ny olona dia mieritreritra fa miraitsy kombakomba ao anatin'io resaka fanondranana andramena tsokosoko io ny mpitondra matoa tsy afaka mandray andraikitra mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao dia miandry an'izay hoe fihetsika geste avy any amin'ny mpitondra ireny nareo moa miresaka foana ianao teo le baron le ohatrany any amin'ny kolokolo hoe miandry an'le gros poisson tsy mety hita hatramin'izao le gros poisson nefa le anarana efa fantatra fa mandehandeha foana ny teninao farany arany mpandrindra national ny alliance voargasy. Ny teniko farany angambany dia hoe araka ny tenenao teo ny vahoaka efa miandry an'le fifampitondrana tsara le bonne gouvernance na ny eo fahavononana ny mpitondra dia miotoky ny vahoaka fa zany fahavononana zany dia tena tsy zavatra atao ambava fotsiny fa tena misy fiatraikany eny akanja moa eny amin'ny terrain ozy izy tsika izay ny faharoa manarakarak' izany ny filoha-pirenena tokony hitondra n'izay leadership zay anafoanana an'io hoe efa novana moa zany ny comité zany zao dia tena manantena mihitsy zay atao amin'ny alliance voargasy efa le tena ministra ny ao anatin'ny comité tsisy afaka hialangalana ntsony fa ho porofona amin'izao tontolo izao raha amin'ny vahoaka malagasy fa mendriky ny atokisantsika. Ohatrin'io zany moka gagné ny firenena tao anatin'izay ataontsika hoe 5 taona ny teteza mihitsy zay raha taremarika kapobeny ananana reo fotsiny euro zay very teo amin'ny 200 millions de dollars teo tsika nefa tsika ty mandeha mitady voleran'ny tanàna zao million de dollars ho azo atsy zao million de dollars nefa ny andramena fotsiny zany dia fa raha zay tombatomba anareo zay hoe 200 millions de dollars efa vola be tsika raha omen'ny banque mondiale 400 millions de dollars ao anatin'ny efa taona moa sa 5 taona efa taona nefa zany misy 200 millions de dollars very fotsiny ohatrao tsy very moa le izy ny tena marina fa makany aposin'olo tokana angambany fa tsy makaty amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Misaotra anao indrindra tompoko Andriamatoa Andriamanga zay mpandrindra national ny alliance voargasy nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du jour tamin'ity alina ity mba niresadresaka tsika nampafantatra ny olona ny tena ao ambadiky ty resaka andrameny ty ary ny tena zava-dehibe ao anatin'izay ny atsapatsika tsika vahoaka malagasy mihitsy isika tompony hoe atsika io
fa falifaly fotsiny tsika isan'andro lasa ndray hony de ohatry ny vitan'izay fotsiny lizy fa mila fandraisana ndraikitra ihany koa ngamany avy amin'ny tsirairay ohatry ny volamena tsika ho avy koa ngama fotoana iresantsika amin'ny volamena rehefa vonona ny amin'izany ny tompona ndraikitra afaka miresaka mikasika an'izay misaotra anao indrindra tompoko a ary de misaotra antsika rehetra ihany koa izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary de manome fotoana ho antsika indray ary amin'ny rentrée amin'ny fidirana amin'ny volana septembre fazadiny manaraka ny fandarana copie-collé eto amin'ny TV Plus Madagasikara isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma aorianan'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny fitora sy fatelony arivo eo ary aorianan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny 7 ora alina isan'andro san'andro ary de mandra-piona indray tompo klasy tompoko vavy mandra-piona tompo de mamelona ny fisaorana